Alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana aprily roambroapolo sy roa arivo ateriny ny arahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy magnasanao agnaraka ny fampalambavaoantsika hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fagnabeazagna no mboantsika ny fampalambavao amin'ny ity anio ity. Nolotra fagnomezagna ho an'ireo mpianatra nahazo lauréat tamin'ny fagnadingana bac ny talin'ny départementan'ny fanabeazagna ato agnivon'ny fiangonana adventiste fitarihany fafito aty amin'ny faritra Diana Andriamatoa Rasoilahy Faly tamin'igny herinandro lasa igny raha nitety ireo sekoly adventiste rehetra taty amin'ny faritra Diana ny tegnany. Ankoatra zegny ihany koa dia nisy ny fihaonana tamin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ny mpampianatra amin'ny sekoly adventiste. Ary nofarangana zegny ny sabotsy fahasivy ny volana aprily roambroapolo sy roa arivo lasa teo tao amin'ny fiangonana adventiste Tanambao centre Antsiranana. Namariny Andriamatoa Rasoilahy Faly talin'ny départementan'ny fanabeazagna fa hitambaragna ny fagnadingana andragna na ny BPC blanc, ny bac blanc ary ny CPE blanc amin'ny titongo roambroapolo sy roa arivo ity raha eo amin'ny sekoly adventiste ato amin'ny faritra Diana no resaigny. Teo ny fanolorana ny cadeau na ny marim-pakasitrahana marim-pahatsiarovana ho an'ireo lauréat tamin'ny examen baccalauréat teto anivon'ny faritra Diana manerana ny sekoly adventiste rehetra. Misy ireo nahazo premier azo ny lycée privé adventiste Diego izany ka natolotra ho an'ireo lauréat ny amin'ny série A2 sy ny série D ny marim-pakasitrahana ho azy ireo dia ny baiboly izany sy ny zatovovavy zatovolahy miatrika ny fiainana. Isaoran'Andriamanitra ny amin'izany ary mbola mamporisika ny mpianatra rehetrarehetra izay anala fanadina mpanjakana ataovy ny ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mba azahoantsika mamita izany. Teo ihany koa ny fikarakarana sy fandaminana fotoana ny amin'ny fanatrehana ny fanatotosana ny fanadinana andrana na ny examen blanc zay ho tanterahana eto anivon'ny faritra Diana manerana ny sekoly adventiste ny volana jona ho avy zao. Tsara zany ny manamarika ho an'ny sekoly adventiste rehetra eto amin'ny faritra Diana fa amin'ny le 2 juin 2022 isika dia manao CPE blanc iraisan'ny sekoly adventiste rehetra zay ary amin'ny fahasivy volana jona kosa na 9 juin manomboka tinainy izy io dia manao ny CPE blanc sy ny bac blanc iraisana avokoa ny laza adina amin'izany ary efa vita ny fandaminana ny amin'ny fanamboarana ny sujet sy ny daty farany izay anaterana izany aty amin'ny tompon'andraikitra. Anisan'ny programa natao taty ihany koa ny fanofanana ny fiangonana ny ray aman-dren'ny mpianatra ny mpianatra mba ahatonga azy ireo hanana fanabeazana ampy tanteraka fanomanana azy ireo mba olo-pirenena vaniny eto tany ary ho lasa olo-pirenena mendriky ny lanitra ihany koa. Tamin'ity folakandro sabata ity ohatra dia nampianatra ireo fomba valo azahoana fahasalamana azo ampiarina eo amin'ny fiainana ny départementa satria maro ny mpianatra ny mpiasa tanora adventiste izay tsy mahavita fianarana noho ny olana ara-pahasalamana kanefa io fahasalamana io dia loharano-karena araka ny fahaizantsika azy ary tsy vitan'izany fa azo soroana ilay aretina amin'ireo fomba valo ireo. Notokanina ny sabotsy fahasivy ny volana aprily roambroapolo sy roa arivo lasa teo ny fitaovagna hoentin'ny chorale roa Tanambao manohy ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Fitaovagna toy ny polo ary ny cravatte no notokanina ho an'ireto antoko-pihira ireto. Ny ray aman-dreny ny olona Raminson Séraphin no nitarika izegny notsindriany mafy fa zava-dehibe ny fitaovagna anankiray izay atokana ho an'Andriamanitra ary manana ny famasinana noho izegny dia tsy tokony ampiasaigna amin'ny zavatra maro mifanohitra amin'ny anokanana azy ireo fitaovagna ireo ho hiatrany ny fagnambarana. Nandritra ty fotoagna ty ihany koa dia nagnambara ny filohan'ny chorale roa Tanambao Antsiranana fa manana programme an'asa lehibe ireto atoko-pihira ireto toy ny fagnatanterahana ny retraite spirituelle ny fagnatotosana ny atsapanahy eo ihany koa ny fitsangatsanganana. Agnisan'ny akaiky amin'ireo programme an'asa ireo dia ny fagnatotosana ny atsapanahy lehibe ny fahatelopolo ny volana aprily izay agnasana ireo tompon'andraikitra eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana hoy nambarany Esdras Nehemi tsara minosoa filohan'ny chorale roama Tanambao Antsiranana. Manana programme ary programme zay rehetrarehetra
natao amin'ity taona ity maromaro. Anisany amin'izay fahatanteraka ny retraite spirituelle ny fananaovana io cravaty ampiasaina fitsy ho an'ny chorale manokana dia tsy hoe tikoty fa ampiasainy azy koa. Dia anatin'izay koa ny antsapanaza ohatrety atao amin'ny 30 avril antsapanaza ataontsika io zay anasana manam-pahefana jiaby eto an-tanàna ny diego. Zany hoe tsy hanavahana izy fa zay manam-pahefana ary mbola tsy nataontsika tety zay fa mba tsara mandeha ny fampianarana tsara ka ataontsika tamin'ny conférence io koa le manam-pahefana antsika reny. Maro dia maro ny programme eritreritra anavolina groupe chorale vaovao zahay dia mila fanohanana avy amintsika, fanohanana arakevitry arabola fitaovana zay jiaby tokony afahana manatanteraka zay indrindrindra moa vavaka avy amintsika mangatany amin'izay manana programme dia tsangatsanaka koa zay. Hotatsika ny fampalambavao ary sady amaragnatsika ihany koa amin'ity androany ity vao mahakasika ny Pentecoste 2022 ary kanefa fantatsika fiangonana adventiste rehetra amin'ny tany Ampafito ho ato amin'ny fédération de Madagascar avaratra fa agnisan'ny tetikasa lehibe izay tanterahina amin'ity herinandro ny Pentecoste ity izay conférence lehibe izay anomboka ny 17 ny volana aprily ary ifaragna ny 17 ny volana aprily 2024 izeny atreto dia efa vognona avokoa ny fiangonana adventiste rehetra ny fagnatonsagna izay asa lehibe izay nisy ny fagnatonsagna ny conférence ny herignandra lasa teo igny ary anomboka indray izay conférence lehibe izay amin'ny faha 17 ny volana aprily 2024 avy izao magnerigna ny district rehetra ato agnatin'ny fédération de Madagascar avaratra ho an'ny district ny Antsiranana manokana dia isy ny filarambe fampafantarana ny vahoaka ny Antsiranana ny fisiany izay programme nasa lehibe amin'ity tapitanana Antsiranana ity ny alahady fa 17 ny volana aprily 2024. Ho an'ny sambava manokana dia efa vogno ny membre rehetra iaraka isalahy afagnatotsagna ny asan'Andriamanitra amin'ny fitoriagna filazantsara. Toeragna miisa valo ao sambava no agnatotsagna ny conférence lehibe Pentecoste 2022. Membre ny 300 no miara misalahy magnatotosa ity conférence ity miaraka amin'ireo pastora ny district izay miandraikitra ny district ny sambava manokana. Tapitra ny fampalambavaotsika tompoko lahy sy tompoko vavy mokasitrikanao niaraka taminay hatramin'ny farany teto amin'ny radio Antsy filazantsara magnome fotoagnanao ho amaraiky koa ny namanao be mitombo Arlin magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.